eto amin'ity toerana ity izy miaraka amin'ny fitiavana sy fahasoavana raiso ny fahagaganao Jesosy eto amin'ity toerana ity izy miaraka amin'ny fitiavana sy fahasoavana voninahitra ao an'Andriamanitra raiso ny fahagaganao misangana aoka ianao sitrana eto Jesosy ny lehilahin'Andriamanitra dia manala ny devoly izay tompona andraikitra ny amin'ny aretiny mandroaka izany izy amin'ny anaran'i Jesosy izao ny farany fanaintainana sy ny fijaliana ny olana amin'izao dia miala amin'ny anaran'i Jesosy ny lehilahin'Andriamanitra dia mametra tanana aminy ary mivoaka ny devoly izy dia sitrana androany voninahitra ao an'Andriamanitra directs the power of God to Benjamin. See him already vibrating as the power of God surges through him. He begins to cough. Just with one direction, one point of a finger. Man of God instructed. ny lehilahin'Andriamanitra dia manangana azy One touch from God. Every anomaly corrected. ary ny lehilahin'Andriamanitra dia manambara fa afaka ianao feno voninahitra izao fantany fa izao ny farany izany aretina izany misaotra tompo laza izy hoe misaotra tompo mijaly izy amina aretina ao amin'ny avokaviny ary ny herin'Andriamanitra dia miasa ao aminy laza izy hoe misaotra tompo ny lehilahin'Andriamanitra dia mametra tanana eo amin'ny tratrany fantany fa tsy ho toy ny taloha intsony fiainany ny devoly izay tompona andraikitra izany dia roasina ivoaka akotsika isika hoe alleluia ny lehilahin'Andriamanitra dia mandidina devoly hiala amin'ny vatany afaka ianao milaza izy hoe afaka ianao voninahitra ao an'Andriamanitra tena mahagaga loatra androany no androny izy dia mijoro eo amin'ny tongony
Ny herin'Andriamanitra dia manenika ny tena manontolo izao. Miotrika izy voninahitra. Izay tsy afaka nataony teo aloha izao. Andriamanitra namerina azy amin'ny lohany tanteraka voninahitra. Ny herin'Andriamanitra dia manenika ny tenany manontolo. Mihovitrovitra izy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Halleluja, afaka izy. Mifalia voninahitra ho an'Andriamanitra. Roa ambin'ny folo taona izy. Ary misy aretim-po. Roa ambin'ny folo taona. Ny lelan'Andriamanitra dia mandidy ny devoly. Ny lelan'Andriamanitra hoe afaka izy. Afaka izy. Ny fahagagana dia maka ny toerana. Mivoaka. Ny lelan'Andriamanitra dia mandidy ny devoly hivoaka. Ny herin'Andriamanitra. Azy afaka izy. Manome voninahitra an'Andriamanitra izy noho ny fahagagany. 17 taona monja izy. Ny herin'Andriamanitra dia manenika ny vatany manontolo. Avelao izy andeha. Mivoaka. Ary tsy miditra intsony amin'ny anaran'i Jesosy, afaka izy. Wow, afaka tanteraka izy voninahitra ao an'Andriamanitra.
Tunai ianao tompo Jesosy. Tayo is 46 years old and is diagnosed of illness. Receive your miracle. Tayo suffers this Jesus condition for 3 years, and now the man of God is in this Tayo to take deep breaths. Oh, the power of God is going through Tayo's body right now, Receive your giving him a brand new kidney right now, new organs. It's in this place. Death is defeated, and there is no failure in this man's body. Ny fahafatesana dia fanoresena sy manana fahefana intsony ao amin'ny vatan'ity lehilahy ity. Jesus is here. It's in Mivoao aminy. with love and grace. Oh, what joy, what Receive your peace. miracle. There is nothing impossible for Tsy us. misy zavatra tsy hay atao. Impossible with him. Tsy misy zavatra tsy hay atao miaraka aminy. All is taking place right before our Ary ny tsy hay atao dia maka ny toerany amin'izao fotoana izao. Izao izy dia mijoro amin'ny tongony. Jesus is here. It's in this place. With love and grace. Receive your miracle. Rise and be healed. It's in this place. With love Power of God goes through Tyus. And that's it. receive your miracle. He's healed. Ary sitrana izy. Aleluia. It's in this place. It's a joyous celebration Fankalazana fifaliana izao eto amin'ny fikoriana ny fanasitranana amin'ny vatana. with the man of God, Pastor Miaraka amin'ny lehilahy n'Andriamanitra Pastor Chris. right before our very eyes. The book of Acts being continued with great Izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly dia mitohy ihany ankehitriny. with just one touch, the man of God begins to put to death all forms of anxiety. Rehefa manomboka mamesa tanana ny lehilahy n'Andriamanitra dia mipoitra ny fahamantarana. It's the end of spiritual Yun. and demonic attacks. Luke chapter 6 verse 19 says, and the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him, and healed them all. Izy fa metra tanana amin'izy ireo dia ho sitrana ireo. Bows to the name. Psychosomatic disorder, man of God commands that devil out. Lehilahy n'Andriamanitra dia mandiditra ny sevoly izany. Miala amin'ny vatan'izy ireo. Power surge here in the Healing Streams live healing services with Pastor Chris. No devil can stand it. Tsy misy sevoly afaka nohatra. Ary hitantsika izy ireo afaka tsirairay avy. As the compassion of our Master is demonstrated through the man of God, Pastor Chris. Glory to God! Voninahitra ao an'Andriamanitra afaka izy ireo. Jeremiah chapter 30 verse 17 says, for I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. Jesus is Diabetes mellitus bows to the name. in this place. Mivoaka. Commanding the devil out and see her fall under the power of the Holy Ghost. Mandidina dia vola ary mahita ny herin'ny fanahy masina. Rise and be healed. Huge dose It's in this bronchial asthma. The man of God directs the power of God into his chest, blows a breath of life into him, and that's it. They're free. Hallelujah. Haleluia. Jesus is here. Mivoaka. Man of God, It's in this both of them. Neurological disorders. Man of God blows out that voice. Mivoaka. It's the end of it. receive your miracle. End of hypertension. Insomnia. Mivoaka aminy. Oh, glory to God. Families receive their joy as their loved ones are all being healed right before our very eyes. Receive your miracle.
verse 8 says, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. And that is what's happening right here. Sądza wam ścianga, je tu mam tykuziana fana ściana. The works of the devil are absolutely obliterated by the love power of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ny herin'ny satana dia voafehitra ihany tamin'ny alalan'ny fitiavan'i Jesosy tompontsika. He directs the power of God and the devils flee. How God goes through that. Current miscarriages come to an end. See this woman already vibrating under the power of the Holy Ghost. The Bible says, Ephesians chapter 6, now unto him able to do exceeding abundantly above all that we ask all things, according to the power that works in us. And fibroids are resolved. Tonight, we take every form of evil operation. Please as the man of God deals with so much audacity of faith with every devil that has held them bound, demonstrating the word of God to us. Dia dia voa ilay matahotra ny tenin'Andriamanitra. Already wailing and moaning. Man of God just comes close to this little boy, diagnosed with cerebral palsy. He's received treatment of arthritis for this beautiful young lady. And that's it. Glory to God. See them rejoicing. Andao ilaza hoe voninahitra ao an'Andriamanitra. Praise the Lord. Those who are in wheelchairs are brought see that devil already reacting, just coming close to the man of God. This woman suffered from kidney disease. Clearly it was some demonic operation. And she's free! Azy afaka izy. Voninahitra ao an'Andriamanitra. There, infection also was diagnosed with disease. He's 38 years old. And the man of God declares Ary lehilahin'Andriamanitra manambara fa afaka izy. this is Ejio, a 53-year-old who was diagnosed with degenerative disc as well as heart attack and stomach ulcer. Now you'll see she's wearing a waist brace. Sao dia hitanao. She's on her feet, glory to God. They've taken off the Voninahitra ao an'Andriamanitra. she's jumping. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa nitsizaka izy voninahitra ao an'Andriamanitra. Case of arthritis, glaucoma, lung infection, and general body weakness. Jeremiah is fully competent, and he suffered these conditions for 6 years. That's 6 years of pain gone in one moment. Aretina nandritra ny taona afaka atao anatina minitra vitsimoza. Aleluia. Praise the Lord. Dia iray na ny tompo. Minister to Rome, who was diagnosed with lupus. He is just 24 years old. And God lays hands and instructs her to be lifted to her feet, and that's it. This is King Ben, ready for you. Diagnosed of prostate cancer. Man of God, brings power now toward him. This is the end of prostate cancer. The power of God goes through Ny herin'Andriamanitra dia mandeha. every cancer cell in Ny omamiadana rehetra by the Holy Ghost in this dia moment potika amin'ny anaran'ny fanahy masina. Amin'izao fotoana izao, time. ny fanahy masina. Power of God goes through and
Ny herin'Andriamanitra dia mandeha manenika ny vatana. No cancer cell can stand the atmosphere of the anointing. Toro eo amin'ny atmosferan'ny ositra. It cannot sustain itself. As the man of God lays hands Rehefa mametra tanana ilain'Andriamanitra. Andrew is standing. Man of God says it's Lelan'Andriamanitra hoe afaka izy. Aleluia. Receive your miracle. Rise and be healed. a boon, It's in this blood. suffering from multiple conditions, chronic kidney disease, Love hypertension, and grace. diabetes, renal failure, Receive your miracle. loss of eyesight. Jesus is here. Tsy nahita ny masony. Today is the end of all Androany ny faran'izany. Love and grace. power of God is going. Ny herin'Andriamanitra dia manenika azy. Rise and be healed. And that's it. Dia She's lifted up to her feet and she is hatsangana izy. Tsangana eo amin'ny tongony izy ary afaka izy. Receive your miracle. This is Emmanuel, 50 years old. Jesus is He's diagnosed with hypertension and kidney failure. Man of God commands the devil out. Oh, look at that! Just like that, glory to God! Voninahitra ho an'Andriamanitra. Jesus is alive! Oh, hallelujah! It's a celebration here today. Aleluia, fankalazana izao. Multiple sclerosis. Book is 37. Receive your miracle. Power of God goes through her body. Ny herin'Andriamanitra dia manenika ny vatana. It's in this place. It's a victory parade of miracles. Fandreseny izao avy amin'ny fahagagana. Amin'ny fikorianan'ny fanasanana ny vatana. The man of God, Pastor Chris. Miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris. Oh, glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra dia nanenika azy. And she's free. Ary afaka izy. Man of God begins to direct the power of God to the affected areas on this body. I believe the condition is arthritis. Suffered it for 10 years. All of it. Oh, look at that. Man of God commands Lehilahin'Andriamanitra dia mandidy mba hivoaka ho aminy. the power of God flows through her. Ny herin'Andriamanitra dia manenika azy. Ary voninahitra ho an'Andriamanitra afaka izy. Hallelujah. Mika hoe aleluia. Receive your miracle. Receive your miracle. Raiso ny fahagaganao. Jesus is here. Eto Jesosy. He's that same God. Izy ilay Andriamanitra tsy miova. Izy ilay Andriamanitra tsy miova. Tsy miova izy. Jesus Christ is the same. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly, tsy anio. Forever. Ary ho mandrakizay. Not change. Tsy miova. He's the God who does the impossible. By the sound of his voice, the Izy ilay Andriamanitra manao tsy hay atao. Ny alalan'ny feony. United States. Avy any Recurrent United colon States. cancer stage 4. I command Mamiadana avy eo amin'ny you to taolan-damosina. die. Didiko ny mamiadana ho faty. Free from the cancer. Afaka ianao avy amin'ny mamiadana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao izao, ankehitriny izao. Miala ao amin'ny vatanao izany. Oh, hallelujah. Aleluia. Saotra to. power is incomparable. With the dark. Sierra, India. Avy ao ay. Of the longest spine. Olana avy amin'ny taolan-damosina. In the name Amin'ny of anarany Jesus Christ. Jesosy Kristy. You are here.
Sitrana ianao. Directed, you're free in Jesus. Ahitsy izany afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao. You're okay, Sarah. It's just, Salama ianao zao efa lasa izany. oh, hallelujah. Halleluja. He is the same God. Vena, Canada, Avy ao Kanada, scoliosis. In the name of Jesus Christ. amin'ny anaran'i Jesosy Vena, Kristy, be healed. sitrana ianao. Perfected of the Holy Ghost. In Ary Jesus' tonga name. lafatra amin'ny anaran'i Jesosy. It's done. It's done. Tanteraka izany, halleluja. Glory, hallelujah. Halleluja. Edna, United States. Avy ao Breast lump. United States. I command the lumps to die and pass. Didiko ny fivondosana ho faty ary miala amin'ny vatanao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao. They're gone from you. Jesus. Starlets, UK. Infertility. Oh, well, you're free. Afaka You're ianao. no longer infertile. You're free. Afaka ianao. It's all done. Efa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Carolyn, United Kingdom, severe backache with excruciating pain. I command the pain. Didiko ny fanaintainana andeha. The pain is gone from you. Miala ao aminao ny fanaintainana. Efa afaka izany ary mivoaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Halleluja. Rochelle, Grenada, spinal cerebellar ataxia. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy. you are free of your infirmity. Afaka ianao avy amin'ny fahalimenao. Miala ao aminao izany, sitrana ianao. You are here. It's Sitrana ianao, efa lasa izany. Nicole, Switzerland, sciatica, cervical neck compression. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izany devolon'ny famaizina izany dia miala ao aminao ary antsoina ianao hoe afaka zao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa lasa izany. Afaka ianao. Arabi, United Kingdom, cervical spondylosis, spine and neck pain and spasm. How devil of darkness you come. Devolon'ny famaizinana dia didiko izany miala ao aminao. Mivoaka. It's a lady. Let her go in Jesus' name. Let her go. Io vehivavy io avelao izy amin'izao fotoana izao. Mivoaka. Afaka ianao. The devil is gone from you. Ary efa miala tao aminao ny devoly, afaka ianao. Alan, Ireland, lung cancer. In the name Amin'ny anarany of Jesus Christ. Put your hand. Jesosy Kristy, apetrao eo amin'ny trasanao ny tananao. Apetrao eo amin'ny trasanao ny tananao. Oh, it's gone from you. That devil is gone. Miala ao aminao izany izany devoly izany dia afaka ao aminao. Afaka ny homamiadana. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao. Alleluja. Voninahitra, alleluja. Captain Sylvester, prostate cancer, renal disease, Homamiadana amin'ny prostaty. paralysis from the spine. Out, devil of darkness, you Ny come devolon'ny famazinana, mivoaka ianao amin'io vatana io. Mivoaka. out of his eyes. Ka ianao hiala amin'ny masony. God, in the name of Ka ianao hiala amin'ny vatana amin'ny anaran'i Jesosy. made whole in Jesus' name. Tanteraka ianao, averina amin'ny laoniny amin'izao fotoana izany. Averina amin'ny laoniny ianao. Averina amin'ny laoniny. Marcus Betts, United Kingdom, stroke and aphasia. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Devolon'ny famaizinana, miala ao amin'ny vatana ianao. Miala ao amin'ny vatana. Out of his spine. Miala ao amin'ny vatana. In Jesus' name. Miala ao aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Free. Afaka ianao. It's free. Afaka izy. Karina Kokiri, United Kingdom, chronic lung disease. In the name of Jesus. Ny anaran'i Jesosy. Put your hand on the head of the child. Apetrao eo amin'ny lohan'ny zanakao ny tananao. Eny. Healed in Jesus' Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana. Sitrana. healed. Sitrana. Thank you, Lord. Sotra tompo. Mariah Adriel Shaji, United Kingdom, epileptic
encephalopathy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devoly famasinana dia mivoaka ao amin'ny vatany. Voaka ao amin'ny avokaviny. Thou epileptic spirit, return to her no more. You are out. Zao ny fanahy dia mamerina azy amin'ny laoniny. She's free. Afaka izy. Cataract, Thailand, kidney failure. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i I Jesosy. command the kidneys to come alive. Titiako izany mba hiala ary sitrana. Demon is gone. Ny devoly dia efa miala. Miala ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy miala izany. Afaka ianao. Dongjian, Thailand, hypertension and allergy. You wicked spirit of darkness, you come. Ianao, ilay herin'ny famasinana malemy, mivoa ankehitriny izao, mivoa ao aminy. Avelao izy, No more. ary miverina amin'ny laoniny. Afaka izy. Clara, Portugal, heart condition and asthma. That asthma is gone from you in the name. Izany asma izany dia miala ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary afaka ianao. Afaka ianao amin'izao ankehitriny izao. Afaka ianao. Efa lasa any amin'ny anaran'i Jesosy lasa. God. Rachel, Ghana, rheumatoid arthritis. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy. you are free of your infirmity. Afaka ianao avy amin'ny fahalemenao. Loose. Thank you, Lord. Thank you, Misaotra Lord. Tompo, misaotra Step Tompo. eight, United States, epilepsy and autism. Thou wicked spirit of darkness, you come out of Izany fanahy ratsy sy ny famasinana izany dia miala ao amin'ny saina. Miala amin'izao ankehitriny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. get out of her. Mivoa ao aminy. Avelao izy. Ponia, Trinidad, diabetes. You're free of diabetes. You're Afaka ianao. from you. Efa miala ao aminao izany. Efa tanteraka daholo izany. Gone from you. Efa vita daholo izany aminao. Amin'ny anaran'i South Jesosy. Africa, cancer of the uterus and arthritis. I command the cancer to Titiako ny homamiadana ho faty. out of your body. Ary miala ao amin'ny vatanao. Miala ao amin'ny vatanao. Loose. And you're free from the arthritis. Miala ao aminao izany ary afaka ianao. In Jesus' name. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Thank you, Lord. Misaotra Kenya, Tompo. poliomyositis. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Healing right Raiso ny fanasitranana amin'izao ankehitriny izao. Raiso ny fanasitranana. in the name of Jesus. Ny anaran'i Jesosy. Avy any amin'ny tampon-doka hatrany am-paladia. Izao ankehitriny izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tanteraka ao aminao izany. Efa tanteraka ao aminao izany. Matthew, United Kingdom. Matthew, stroke and Deborah, high blood pressure. Thou devil of darkness, you come out of Ny their devoly ny bodies. famasinana dia miala ao amin'ny vatany. Miala ao amin'ny tokantrano. Ny anaran'i Jesosy avelao izy ireo handeha amin'ny anaran'i Jesosy. In Jesus' Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao. Afaka ianao. Spirit of God, you're free. Ny alalan'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra dia afaka ianao. Aleloia. Tierra, South Africa, stroke. In the name of Jesus, I Amin'ny anaran'i Jesosy mitondra fanasitranana ho anao aho. Mitondra fanasitranana ho anao aho izao ankehitriny izao. healing for your heart, Fanasitranana ho an'ny fonao. healing for your sister. Fanasitranana ho an'ny taovanao manontolo. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-paladianao. Tijiko izany fahalemena izany hiala ao aminao. Tanteraka ianao izao. Take a deep breath and be whole of your plague. You're Okay, free now, in Jesus' name. Mitsoka rivotra tsara avy eo amin'ny toerana izay misy anao. Misaotra Tompo. Misaotra Tompo. Jesse, United Kingdom, and a plastic thyroid cancer. I command the cancer to Titiko izany homamiadana izany ho faty. pass out of your body. Ary miala ao amin'ny vatanao. Healed in Jesus' name. Tenao sitrany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny homamiadanao. You're free. Afaka ianao. Karate, France, breast cancer with long metastasis. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy. free, Afaka ianao. free the cancers. Afaka amin'ny homamiadana ianao.
And the pains Ary ny cease right fanaintainana now. dia mitsahatra amin'izao ankehitriny izao afaka ianao. Hallelujah. 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 Tasneem Swartz, South Africa. Be healed of the stroke. Ka ianao sitrana. Be healed of the stroke. Ka ianao In sitrana. the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Done. It's done. Efa Hallelujah. It's tanteraka done. izany, tanteraka izany. Joseph, Hungary, brain tumor. Put your hands on his head. Apetrao eo amin'ny lohany ny tananao. Put your hand on his head. Apetrao eo amin'ny lohany. Good. I command the tumor to die. Pidiko ny fivotosana ho faty. Come out of the brain. Ary mivoaka ao amin'ny saina. Ny anaran'i Jesosy ianao ilay famazinana mivoaka. Ary tsy miverina intsony. Return no more. He's free. Tsy miverina intsony, afaka izy. Afaka izy amin'ny anaran'i Jesosy, afaka izy. Tendai, South Africa. Damaged cranial nerve number 7 due to Barrett's palsy. I command the paralysis to go. Tidiko izany Jesus. paralysy izany miala amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. Sitrana ianao. Ary averina amin'ny lohany, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka ao aminao izany. Tanteraka izany, aleluia. Tan Ching Chu, Malaysia. Non-ischemic dilated cardiomyopathy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Crown of your head to the soles of Avy any tapon'ny lohanao ka hatrany am-paladianao, sitrana ianao. it's gone from you. Izany dia vola izany dia efa miala ao aminao. Afaka ianao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tanteraka ao aminao izany. Judy, UK, type 2 diabetes, you're free. You're free of the Afaka diabetes in ianao. Jesus' name. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitra, India, cerebral palsy. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Thou Jesosy. spirit of darkness, Izany dia voly fanahy famezina izany dia miala ao amin'ny vatany, miala ao amin'ny sainy, Jesus miala ao aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy miverina intsony ao aminy. free. Afaka izy. Roxin, Barbados, right upper back pain. That devil is gone from you in the name of Miala ao aminao izany dia voly izany amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka izany, sitrana ianao. It's gone. Efa lasa izany. Thank you, Lord. Thank you, Misaotra Lord. tompo, misaotra Brenda, tompo. Valley City, Uganda. Rheumatic heart disease and multiple sclerosis. In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra fanasitranana ho anao aho. It's your day. Androany ny andronao, afaka ianao. It's all gone from you. Efa lasa daholo izany, miala ao aminao, afaka ianao. Sitrana ianao. Thank you, Lord. Misaotra tompo. Amalia, Uganda. Diabetes mellitus, skin ulcers, high blood pressure. They are all gone from you. In the name Efa miala ao aminao daholo izany rehetra any amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. Izany dia vola izany dia tsy hiverina aminao intsony. Thank you, Lord. Misaotra tompo. Fullman, Nigeria. Diabetic neuropathy. You are free in the name. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. You are free. Afaka ianao. You're free. Afaka ianao. Gone from Izany dia vola izany dia miala ao aminao. Oh, thank you, Lord. Misaotra tompo, aleluia, aleluia. Mary, United Arab Emirates. Scabies and severe itching with black spots. You are cleansed in the name of Jesus. Afany amin'ny anaran'i Jesosy. Hatrany an-tampon-dohanao, hatrany am-paladianao. You are cleansed Efa sasana ianao. from you and Izany fa lehibe izany dia miala ao aminao, tsy hiverina aminao intsony. Afaka ianao. thank you, Lord. Misaotra tompo. Jethro, Philippines. Autism spectrum disorder. Ora satara mandala gradasko shalamahai. You're free in Jesus. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka. Done. Izany dia vola izany dia It is restored. averina amin'ny lohany ny sainao. Done. Yamnoa Kie, Germany. Kidney failure.
and all the other things you suffer from. Ary ireo zavatra rehetra ijaliana ireo amin'ny anaran'i Jesosy, mitondra fanasitrana ho anao aho, mitondra fanasitrana ho anao. From the crown of your head to the soles Avy any tapony lohanao hatrany am-palajianao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao. all done. Efa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Lorena, Italy, prolonged COVID-19 infection. That devil is out of your Izany dia fo izany dia miala ao amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao amin'izao ankehitriny izao. Afaka ianao hatrany an-tampon-dohanao, hatrany am-palajianao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ratna, Trinidad, fibroids. I command the fibroids to die. Titiko izany ho faty ary hiala ao amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Done. It's Efa done. tanteraka Hallelujah. izany amin'ny aleluia. Nova, Sweden, sickle cell disease. Your child is free. Afaka ny zanakao, afaka ilay zany. Sitrana, sitrana ary diovina amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Abimbola, Nigeria, uterine fibroid in the posterior aspect of the womb. Receive healing. Raiso ny fanasitranana amin'izao ankehitriny izao, raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Be free. Tena ho afaka And the symptoms are gone in Jesus' ary name. lasa any amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Yatsanza, UK, breast cancer stage 2 and uterine fibroids. They're all gone out of your body. In the Lasa izany miala ao amin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy ary afaka ianao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Tsy vera intsony izany, misaotra Tompo Jesosy. Tonight, South Africa, scoliosis. In the name of Jesus, Ny anaran'i Jesosy. be healed Okey, ianao ho sitrana. from the crown of your head to the soles Avy any of your tampon-dohanao hatrany by am-palajianao. correction. Misy ny fanitsiny Sign in Jesus' name. amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. Efa tanteraka ao aminao izany. Tanteraka Back to izany. Bulgaria, high blood pressure, heart failure. Woman, in the name of Jesus, I bring you. Ny anaran'i Jesosy mitondra fanasitranana ho anao aho. I bring complete healing to you. From Mitondra all fanasitranana tanteraka ao aminao amin'ny fahalemenao rehetra. Tena ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy ary izany dia volony ny famaizina izany dia miala ao amin'ny vatanao. your home. Miala ao an-tranonao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Glory, hallelujah. Voninahitra, aleluia. Laborers, United States, liver problems, skin vitiligo, prostatitis. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i Jesosy. healing. Mitondra fanasitranana ho anao aho. Receive healing into your body. Raiso ny fanasitranana ao amin'ny vatanao. Hatrany an-tampon-dohanao ka hatrany am-palajianao. Be made Averina amin'ny lohan'ny tanteraka ianao. Eny, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tanteraka izany, aleluia. contained. United Kingdom, stage 4, terminal lung cancer. Lady, you are healed in the name of Ty vehivavy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao, efa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Tanteraka ao aminao izany. Afaka ianao. that cancer is dead. Izany homamiadana izany dia maty. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Haleluia. Akisha, Grenada. Hepatitis B, anemia, menstrual pain, body stiffness, multiple boils. I command the sicknesses and Tidiko diseases. izany aretina, sotra aretina izany miala ao amin'ny vatanao amin'izao ankehitriny izao. Let her go. Avelao izany mandeha. Woman, you're free. Ry vehivavy afaka ianao. Daniel, USA, Epstein-Barr virus and spiritual attacks. Put your hand on your chest. Apetrao eo amin'ny tratranao ny tananao. It's gone. Efa lasa izany, afaka ianao. You're free in Jesus' name. Afaka ianao amin'ny All anaran'i sicknesses are gone. Jesosy. Sotra aretina rehetra. Brain palsy, Angel, Mexico.
In the name of Jesus. Amin'ny anaran'i Jesosy. Devil of darkness, come out of this Santy boy's volon'ny body. famaisiana santy Come out in hiala amin'ny Jesus' name. vatanao. Voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka ianao. Free. Afaka. Benakpon, United States. Tinnitus, sickle cell. I bring you healing. Tondra fanasitranana ho anao aho. I bring you healing in the Tondra fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. and it's yours today. Ary ianao izany androany. From the crown of your head to the Hatrany an-tampon-dohanao ka hatrany you am-paladianao. are here. Sitrana ianao. Free. Afaka ianao. Dawn unto you in Efa Jesus' tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. There's power in this place. His presence fills the air. You have changed. Amin'ny anarany nanovana anao. Glory, Akany amin'ny voninahitra. Spirit. Eto ny fanahy ny Tompo. Ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. Bacteria, asthma, cough and shortness of breath. I command all of that to leave you. Tiatiako izany rehetra izany miala ao aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Lord, to you now. Ary averina aminao ny fahasalamanao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Smita, India, low hemoglobin count. In the name of Jesus, Amin'ny anaran'i I Jesosy. bring complete health to you. Tondra fahasalamana tanteraka ao anao aho. Restored to you. Ny fahasalamana dia averina amin'ny laony ny tonga lafatra amin'ny anaran'i Jesosy. Spirit of the Lord is here. Eto ny fanahy ny Tompo. That same spirit Ilay fanahy that raised izay nanangana Jesosy tamin'ny maty. Rosas, United States, spinal cord injury. I bring you healing in Tondra fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitranana ho anao the name of Jesus. amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. It's done unto you. Tanteraka ao aminao zany. Haida, Namibia. It's your moment. Fotoananao izao. You healing Tondra fanasitranana ho anao aho. from your infections and pain. Avy amin'ny soratra retina sy ny fanaitainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. You are free. Afaka ianao. Spirit that raised Jesus from the dead. Pago, Botswana, blood infection. You are cleansed in the name of Jesus. Sasana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Avy amin'ny soratra retina rehetra. You are healed. Lydia, Bulgaria. It's your moment. Izao ny fotoananao. Tondra fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. God for your miracle. Voninahitra ao an'Andriamanitra ho an'ny fahagaganao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao avy amin'ny fahalemenao It's rehetra. done. Efa tanteraka izany. Marveling, Nigeria. Secondary amenorrhea. You are free. Afaka ianao. You are here. Sitrana ianao. It's all done in Jesus' Efa tanteraka izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy. God for your miracle. Araya, United States. Diabetes with right eye blindness. I command the blindness to Tidiako ny fahajambana hiala amin'ny anaran'i Jesosy. Kenao hoe sitrana avy amin'izany. Kenao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao. Sovo, South Africa. Fibroids with asymptomatic anemia. I bring you healing. Tondra fanasitranana ho anao ao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'izao ankehitriny izao. Hatrany an-tampon-dohanao ka hatrany am-paladianao. Tanteraka izany rehetra izany. Tanteraka izany. Christophane, Namibia. Spiritual attacks. You're free. Afaka ianao. Will not return to you. Ary mandevoly izany tsy hiverina aminao intsony. You have a miracle. There's power in this place.
toerana misy hery. Presence fills the air. Feno fanatrehana. You are Amin'ny anarany dia hovaina ianao. from glory. Voninahitra makany amin'ny voninahitra. Spirit of the Lord is here. Eto ny fanahy ny tompo. Ilay fanahy. Tena nangana an' Jesosy tamin'ny maty. Mampahery ny vatanao. Manontolo. Dia raina ny tompo. Manana fahagagana ianao. Oh, hallelujah. Aleluia. Glory, hallelujah. Voninahitra, aleluia. The Lord is gracious. Ny tompo dia be famondrapo. Na aiza misy ianao amin'izao ankehitriny izao. Doesn't matter Tsy what mampaninona the condition is. hoe inona ny zava-mitranga. It doesn't matter for how long. Tsy mampaninona hoe nandritra ny hafiriana izany ny It jalianao. doesn't matter. Tsy mampaninona izany. It doesn't matter. Tsy mampaninona izany. With God, Miaraka nothing is amin'Andriamanitra. Tsy impossible. misy zavatra tsy hay atao. Nothing. Tsy misy ninona. The Bible says Ny Baiboly dia all milaza things are possible hoe ny zavatra rehetra dia to hay him that atao believes. ho an'izay mino. All you have to do Zavatra tokony ataonao fotsiny dia ny mino. and believing with your heart Ary is the inoy amin'ny simplest thing in the fonao. world. Izay ny zavatra tsotra indrindra eto ambonin'ny tany. Because all it takes Satria izany is rehetra a any choice. dia safidy. The choice to believe. Safidy ny hoe ino. The choice to believe. Safidy ny ino. Put your hand Apetrao where ny you need a tananao miracle. eo amin'izay ilainao fahagagana. If it's your limbs, put your hands on your limbs. If it's your eyes, put your hand there. Doesn't matter where. Raha ohatra ka hoe eo amin'ny masonao dia apetrao na aiza ny olana. Just put your hand there. Dia apetrao eo fotsiny ny tananao. And if it's a child, put your hand Dia on raha that. ohatra izy zaza apetrao amin'izany zaza izany ny tananao. I see that there are Mahita fa misy maro who are suffering from burns. ireo izay mijaly. Your body got burnt. Izay hoe may ny vatanao. You're suffering a lot of pain from burns. Mijaly amin'ny fanentenana loatra ianao amin'izany famaizana izany. As I pray for you, Rehefa mivavaka ho anao aho you will be healed. dia ho sitrana ianao. You will be healed right Ho now. sitrana ianao amin'izao ankehitriny izao, amin'izao ankehitriny izao. Oh, thank you, Lord Jesus. Misaotra Tompo Jesosy. Thank you, Lord Jesus. Misaotra Tompo Jesosy. Thank you, Lord Jesus. Misaotra Tompo Jesosy. You know, where you are Na aiza misy ianao is holy right now because the presence of God. dia efa eo izany satria ny fanatrehan'Andriamanitra dia efa eo amin'izay misy ianao. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia miaraka aminao amin'izao ankehitriny izao. In the name Amin'ny anarany of the Lord Jesus, Jesosy Tompo I come against the pains dia dikiko ny fanentenana, ny fahalimena and the spirits of ary infirmity ny fanahy ny that have fahalimena afflicted you, izay misy fiantraikany eo aminao. you demons of disease. Ianao ilay demonia ny In the aretina. name of the Lord Jesus, Ny anarany Tompo Jesosy. come out of their bodies. Mivoaha amin'ny vatany. Get out of their limbs. Mivoaha ao aminy. Come out. Mivoaha. I command the back pain to go. Didiko ilay fanentenana amin'ny lamosina mba hiala. I bring you healing. Tondra fanasitrana ho anao ao. Healing from Fanasitrana your limbs, your avy ao damaged amin'ny limbs. kibonao izay The misy. bones have been damaged. Ilay but you are taolana healed izay right now. izay narary dia sitrana izany amin'ny For ankehitriny your izao. bones, Fanasitrana ho an'ny taolanao amin'ny anaran'i Jesosy. I see that there's some with a neck collar. Mahita olona izay You are hoe healed. eo In the amin'ny name of Jesus, you are healed. The pains are eo amin'ny gone from sokanao you. dia mivoto. Didiko izany miala amin'ny anaran'i Jesosy. Receive healing in your body. Raha Right iso ny now. fanasitrana ao amin'ny vatanao amin'izao ankehitriny izao.
even those in the hospital, na dia ireo izay any amin'ny in the hopitaly, name of Jesus, amin'ny I bring you anaran'i healing. Jesosy mitondra fanasitrahana ho anao aho, From your infirmity fanasitrahana ho an'ny fahalemenao, and healing for your children. ary fanasitrahana ho an'ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy. Be healed. Sitrahana, Be healed. I sitrahana, command the blindness to go titiko ny fahajambana hiala. out in Jesus' name. Mivoaka amin'ny Blindness, anaran'i Jesosy ny fahajambana miala. deafness. Ny faharenana, I command the ears to be unstopped. titiko izany sofina izany. Now start hearing. Amin'izao fotoana izao manombo maheno amin'ny anaran'i Jesosy, manombo mahita amin'ny anaran'i Jesosy. Dumbness to go. Titiko The dumb tongue to be ny loose. famoana miala, Stuttering tongue to be free. ary manomboka ho afaka ny lelanao amin'ny anaran'i Jesosy. You are here. Sitrana ianao, You are here. sitrana ianao amin'izao kehitriny You are izao. here. Sitrana ianao, voninahitra ao an'Andriamanitra, sitrana ianao, sitrana ianao, You are here. sitrana ianao. I thank God for healing. Misaotra an'Andriamanitra ny anana sitrana anao. Oh, glory, hallelujah. Voninahitra, aleluia. You are here. Sitrana ianao. Rejoice and thank Mifaly ary dia miterahana Andriamanitra ny amin'ny nataony. Efa nataony izany, efa nataony izany. Voninahitra ao an'Andriamanitra. and send us your testimony right away. Alefao ny fijoroana vavolombelona. Bring it and send us Ampiasao ilay right away. We want to hitanao share eo your amin'ny écran testimony mba right hizarahanao ny fijoroana vavolombelona amin'izao kehitriny izao. Zarao ny fijoroana vavolombelona, ny zavatra angitranga, ny zavatra angitranga. Voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra. now. Glory to God. Sitrana izany amin'ny anaran'i Jesosy, maro no sitrana. Walk now. Afaka mandeha ianao izao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka ianao. But now you can Raha tsy afaka mijoro ianao teo aloha dia izao kosa ianao afaka mijoro, mijoroa amin'ny tongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitrana ianao. Izany ny herin'ny fanahy masina, the Holy Ghost. herin'ny fanahy masina. Oh, glory to God. Voninahitra ao an'Andriamanitra, voninahitra ao I an'Andriamanitra. see. I see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Misaotra It's Tompo, wonderful. Wonderful. mahafinaritra Wonderful. loatra, mahafinaritra loatra. Miracles are happening Fagagana dia everywhere. mitranga n'aiza n'aiza amin'izao kehitriny izao. Come on. I see His greatness. That's right. I see Hitako ny fahalebiazany, His love and kindness. hitako ny fitiavany sy ny famoram-pony. His amazing grace. Ny fahasoavany mahatalanjona. Ampy ho anao. I see His goodness. Hitako ny fahatsarany. I see Hitako His tender mercies. izy mijory amin'ny famindrapo. Grace. His amazing Ny fahasoavany mahatalanjona. for you. Ho anao. You are healed right now. Sitrana ianao amin'izao kehitriny izao. Raisy izany amin'izao kehitriny izao. Made you whole. Naveriny tamin'ny laona ianao, hatrany tampon-dohanao, hatrany tongotrao. Sitrana ianao amin'izao kehitriny izao. Zay izany amin'izao kehitriny izao. Jesus makes you whole. Jesosy namety nanao tamin'ny laona, hatrany tampon-dohanao, hatrany amin'ny tongotrao. As we worship in His presence. Rehefa miankoka aminy isika ny fanatrehana, dia sitrana ianao androany. I see His greatness. His great. Hitako ny fahalebiazany. I see Hitako love and kindness. ny fitiavany sy ny fahamoram-pony, Warm embrace. His amazing. ny fiarovany, ny fahasoavany mahatalanjona. Ampy ho anao. I see His goodness. Oh yeah. Hitako ny fahatsarany. His tender mercies I see. Hitako His warm embrace. ny famindrapony, His amazing grace ny fiarovany, for you. ny fahasoavany ho anao.
Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Izay izany amin'izao ankehitriny izao. Naveriny tamin'ilony ianao. Hatrany amindohanao. Hatrany am-palatinao. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Raiso izany amin'izao ankehitriny izao. Jesosy namerina anao tamin'ilony. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-palatinao. Rehefa miankohaka eo amin'ny fanatrehany dia sitrany ianao androany. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Izay izany amin'izao ankehitriny izao. Naveriny tamin'ilony ianao. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-palatinao. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Izay izany amin'izao ankehitriny izao. Jesosy namerina anao tamin'ilony. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-palatinao. Rehefa miankohaka aminy eo amin'ny fanatrehany, sitrany ianao androany. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Ray izany amin'izao ankehitriny izao. Rehefa naveriny tamin'ilony ianao hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-palatinao. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Ray izany amin'izao ankehitriny izao. Jesosy namerina anao tamin'ilony. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-palatinao. Rehefa miankohaka aminy eo amin'ny fanatrehany, sitrany ianao androany. Just one more time. Come on. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Ray izany amin'izao ankehitriny izao. Efa naveriny tamin'ilony ianao hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-paladianao. Sitrany ianao amin'izao ankehitriny izao. Ray izany amin'izao ankehitriny izao. Jesosy namerina anao tamin'ilony. Hatrany tampon-dohanao ka hatrany am-paladianao. Rehefa miankohaka eo amin'ny fanatrehany, sitrana ianao androany. Tell me. Miracles are happening everywhere. Ny fahagagana dia mitrangana aiza na aiza. Kenya. Avy any Kenya. It says I was born with a leg shorter than the other. Izay teraka tongotra filany fohy dia ny tongotra fohy lava. This evening, as I was Androany hariva rehefa niankohaka aho dia nivavaka. service, Nandritra n'ilay fotoana fanatranana dia hitako hoe my left leg grew out. natsapa tanjaka aho ny tongotra iray. Ary izao dia mitovy ny halavan'izany dia iray nantompo. From Kenya. Avy any Kenya. Then, Pastor, we have this. This is from Malawi. Avy any Malawi. If you read from Malawi, it says Malawi is on fire. An 18-year-old boy was born with a mental disorder and had difficulty with speech. But after Pastor prayed for the sick, Ity tovolahy kely ity dia teraka izy miaraka amin'ny olona anara-tsaina izany dia tsy afaka miteny izy. Fa izao kosa izy dia afaka miteny tsara ary salama tanteraka izy. Wonderful. Reverend Ray. Pastor, I have a testimony from Malawi also. Ity 57 tovolahy fambela avy any Malawi ihany koa. had a stiff neck for 1 year. She had difficulties with sleeping or turning her neck. As Pastor began to pray for Nisy the sick, fasarotana zany she tamina realized she toso cannot ohatrany. turn her neck without pain. Tao amin'ny atoka dia rehefa mivavaka pastora dia afaka manodina ny atoka izy ary tsy mara efa nantainana intsony. From United States. Fagagana. He says, my broken finger Ozy hoe ny healed ratsan-tanako back to normal. izay A broken simba, That's wonderful. ratsan-tanako back to normal. izay hoe tapaka dia verina tamin'ilony. Pains that is hard for Ny aretin-damosika ihany koa izay hoe nandritra ny taona maro dia sitrana. Somebody sent in a video from Misy Kenya. ihany koa ny horonan-tsary avy any 5 Kenya. years ago, with a leg fracture, and they had to put a metal into the leg. Nasiana vy zany tao amin'ny tongony rehefa tapaka tratra ny loza. And now he can walk. Dia avy eo no They sent us a amin'izao ankehitriny izao dia nesorony zany dia afaka Pastor, mandeha. truly Malawi is on fire. Another testimony from Malawi. Avy any Malawi ihany koa. Paralyzed,
carried into hoe the meeting. olona izay tsy asan'ny paralysisa nanatrika an'izay dia rehefa nanao ny asa fanompony pasteur He's walking izao izy dia perfectly healed. afaka mandeha sisy anatanteraka Glory, hallelujah. voninahitra aleloia Oh, thank you, Lord. misaotra tompo misaotra tompo Thank you, Lord. misaotra tompo Reverend Tom, read another one. Now just keep sending in your testimonies. The Lord has Alefaony done marvelous fijoroana things vavolobe around fa you. Andriamanitra dia manao zavatra mahatalanjona manerana izao tontolo izao voninahitra ho any anarany mandrakizay I have a video here of a lady who was healed. misy She was horonan-tsarany deaf in koa her left ear. I'm vehivavy trying to find out where she's from. Deaf in her left ear, and now she can hear. Pastor, narenina ny she was using sofiny a hearing aid. She ankavia couldn't hear on izao the kosa izy left dia ear and was afaka using hearing aid mahare on the right ear. avy amin'ny sofiny ankavia sy ankavanana ny voninahitra ao an'Andriamanitra Yes, like Southeast Asia. Yes, Pastor. Looks like that. Wonderful. mahatalanjona Oh, glory to God. voninahitra ao when an'Andriamanitra God does something for hitanao you, rehefa manao sometimes it's zavatra ho like a anao dream. Andriamanitra indraindray ilay izy tahaka ny ohatran'ny hoe novy But you know, fa fantatrao that's what miracles are like. tahaka They an'izany ny happen in a fahagagana split second. You wonder, mitranga izy ao anatina segondra vitsy-monja that's the power of God. izany ny herin'Andriamanitra izany ny herin'Andriamanitra A lady was healed of congenital scoliosis of grade 4. She had an S-shaped spine. An And she's- S-shaped yes. spine. Yes, sir. Yes, sir. And now she couldn't lie down because of the curvature of the spine. But she said you called her name and her condition. She felt a warm rehefa sensation notonony and realized that pasteur the hoy pain had izy gone. ny Now she can anarany lie sy ny flat. aretiny Oh, dia she izao was on izy the screen. Yes. She was on afaka the screen. I remember that. mitsilany I tsara remember that. I remember the lady from Canada. Yes, Pastor. vehivavy avy ao Kanada That just happened there. izany zava-mitranga Wonderful. Pastor, there's another mahafinaritra one from Canada healed of deafness for 8 years. Deafness Yeah, she for came 8 into the years. healing misy ihany center koa wearing ny her olona izay hearing sitrana aid. avy amina And as you ministered, she na felt reniny izy tingles in nandritra ny her valo ear. ambin'ny folo She told her taona daughter to take them off, and now she's hearing. Praise izao the izy dia Lord. mahare voninahitra ao Wonderful. an'Andriamanitra Wonderful. mahafinaritra I love it. tiako izany As we worship in receive it now. He's made you whole from your head to your toes. You are here right now. Receive it now. Jesus makes you whole from your head to your toes. As we worship in His presence, you are here today. Oh, thank you, Lord. misaotra Right tompo where you are, naiza na iza misy anao I want us to honor the Lord dia tia in nome praise azan'ny tompo ao anatina fiderana as we sing rehefa hira praise isika to the one above the cherubims. He sits above the izy dia cherubims. mipetraka eo Think ambon'ilay about that. seza fiandrianana eritrereto izany None else but our God. tsy misy olona hafa ankoatran'Andriamanitra And you can stand up dia afaka mitsangana ianao and sing the song to Him. dia mihira izany hira izany ho azy tompo eo amin'ny seza fiandriananao dia mandeha amin'ny fandresena izahay dia misehatra ny fahamasinanao sy ny sehatry ny fifanjakanao dia anao ilay mipetraka eo ambony kerobina ny voninahitra ao mameno ny tany amin'ny herin'ny herinao asan'ny herinao mihiry izay ho an'ny aja ho anao
Tompo sy ny voninahitry ny anaranao. Ianao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ho masina ary manjaka ho mandrakizay jory. Tsara indrindra ny asanao. Tsy afaka manaraka ny lalanao. Mankasitraka izay ny amin'izay rehetra nataonao. Ny alalan'ny anaranao mahery Tompo. Halleluja. Ianao ilay mipetraka eo ambonin'ny kerubim. Halleluja. Ianao ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana masina. Halleluja, halleluja. Masina ny anaranao mahery. Halleluja, halleluja. Masina, marina, mahatoky. Tezaina ny anaranao mahery. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ianao ilay mipetraka eo ambonin'ny kerubim. Halleluja, halleluja. Ianao ilay mipetraka ambony seza fiandrianana ho masina. Halleluja, halleluja, halleluja. Masina ny anaranao mahery. Halleluja, halleluja, halleluja. Masina, marina, mahatoky. Tezaina ny anaranao mahery. Halleluja. God is glorious. Ny Tompo dia be voninahitra. Tompo dia ambony seza fiandrianana manambara ny fahatsarana. Andriamanitra masina indrindra. Tanteraka loatra ny fitatriana antsika ao amin'ny fandreseny feno voninahitra. Andriamanitra eo ambony seza fiandrianana manambara ny fahatsarana izay mitondra antsika amin'ny kerubim. Andriamanitra masina indrindra. Tanteraka loatra ny fitantanany antsika amin'ny fandreseny feno voninahitra. Mpanjaka ny fiadanana. Tompo ianao manapaka mandrakizay. Mpanjaka ny fahamarinana. Mitera ny anaranao masina. Ny anaranao masina. Mpanjaka ny fiadanana. Tompo ianao manapaka ho mandrakizay. Mpanjaka ny fahamarinana. Mitera ny anaranao masina izahay. Amin'ny tany rehetra. Andriamanitra lehibe ianao. Lehibe ianao. Halleluja. Ianao ilay mipetraka eo ambonin'ny kerubim. Halleluja, halleluja, halleluja. Ianao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ao masina. Halleluja, halleluja, halleluja. Masina ny anaranao mahery. Halleluja, halleluja. Masina, marina, mahatoky. Tezaina ny anaranao mahery.
Haleluya. Oh, wonderful. Hallelujah. Haleluya. Lift your hands and Asantrato thank Him. ambony tananao dia isaora izy. Magnify God. Asantrato Magnify Andriamanitra. God. Asantrato Andriamanitra. Magnify God. Thank you, Lord. Misaotra anao Thank you, Tompo. Lord. Misaotra anao Tompo. Thank you, Lord. Misaotra anao Tompo. Oh, Ramako Shanda Labrakasile Greda Karokoski de Haligres. Lira Bakora Manta Kaligresti Kashora Mandiligres. Lara Ko Saramanti Karabadigas Kojas Lahadis. Thank you, Lord. Misaotra Tompo. Thank you, Lord. Misaotra Tompo. We're going to do medley 3. Medley 3 in closing tonight Misaotra telo got ataontsika tomorrow rehefa hamarantsika and rapita Sunday. sy amin'ny alahady. Tomorrow's going to be extraordinary. Rapita dia tena tsy ho Please, I have takatra a ny testimony here traitsaitsiky. from California. This Misy Nick, fidorana vavom-bela avy any California. California. Nick was diabetic, Nika asthmatic, dia nisy with high blood diabeta, pressure, asthmatic, had difficulty, asthmatic, and in fact had time breathing. ary His sarotra oxygen was aminy so miaina. low, and his carbon dioxide was too high. He had ventilator to help him breathe. Mila ventilateur izy mba Now, hanampy azy iainy. His sister registered him for, Fa izao or Sister kosa Chantel ny registered him for, the anabaviny dia for this nanoratra azy, meeting. nanoratra And anarana tonight, azy ho an'ity Pastor, fivorian-tiara after you androany prayed, pasteur rehefa avy nivavaka Nick is ianao. healed, Inika the dia tooth have been sitrana removed, he's ary breathing nesorina normally. izany ary miaina soa tsara izy. That's Pastor, wonderful. this is from That's South wonderful. Africa. Misy avy any Healed Afrika of Atsimo. multiple conditions. Sitrana avy a aminazy number of sotsaretina conditions. maro. He says, low in energy Ozy and hoe was kely feeling hery an excruciating pain. ary at my natsapa back. fanaintaina I had to natao prop amin'ny up lamosiny. myself to be able to sit up. My head was Dia splitting, nanery ny tenako aho mba and the hipetraka. nerves on my forehead were very painful, making my Ary facial misy muscles fanaintainana maro eo hard amin'ny and knotted. tapikandrony I eo. had difficulty smiling Ary or sarotra aminy even raising my eyebrows. na ny But as I hoe watched anainga and ny participated volomasony azy fa rehefa in the nandray anjara program kosa izy tao and anatin'ilay listened, he says, fandaharana I dia suddenly nandre discovered my face dia tsapako had hoe losing, my nitavako. muscles are more relaxed. Isn't that I can wonderful? now I smile. suddenly discovered. Yes, sir. That's Tapany wonderful. Praise tena God. hoe Pastor, we have mahatalanjona testimonies izany. from the school of autism in Uganda. The School of Autism. Yes, sir. 4 children responded Zaza and said the efatra prayer of salvation. izay namaly ny vavaka ny And famonjena then mazava they were tsara. responding, they were clapping their hands Tena and maly saying izany izy ary amen and tea responding to tanana. what you were saying for the first time. Ary namaly ny Things they zavatra could tsy not do nambara before. pasteur teo aloha izay That's zavatra tsy afaka Then Pastor, nataony from teo aloha. Belize, Melissa had tumors in her womb. But she said as you were praying, she felt something move and the tumors left her immediately. Rehefa nisy fivitosana tao anaty kibony dia vavaka pasteur dia This ireny is from zavatra niala Thailand. tao. Avy any Thailand. Thailand. Yes, sir. This Thailand. healed of deafness of the left ear. Sitrany It izy avy says amin'ny she could not narenina hear ny on her sofiny left ear avy at ao all. ankavia. And she was using hearing aid Dia on izao that izy ear. dia And as she nampiasa an'ilay prayed, an appareil ear atao amin'ny popped sofiny open izy. so she can hear Fa rehefa perfectly nisokatra on kosa both ny ears, amponga no more tsofiny hearing dia aid. izao izy afaka Completely maheno deaf in soma that ear. tsara. Really deaf. The video is Narenina Send a video. tanteraka izy That's izany. wonderful. Then That's Tena wonderful. mahatalanjona Pastor, izany. this is from Thailand, healed of kidney failure. He said as you Avy were any Thailand ministering, he izany was izy. overwhelmed with the power Thailand. of God. There was a surge of power as you prayed. Tahaka ny hoe He nisery said tampany now he's healed completely niasa from tao aminy kidney rehefa ny failure. vavaka pasteur The dia power of sitrana God is still tanteraka upon izy avy ao him, amin'ny heritiny and he avokavany. can't feel any symptoms at Dia all. tsy He's mahare able to walk and all the tsotra weakness retina is gone. intsony izy fa efa lasa Pastor, daholo there's a izany testimony rehetrany. here from Nigeria. She Fidorana had vombera avy stroke any since Nigeria. 2022. She couldn't move her right leg. Tsy afaka And nietsika Pastor, ny as soon as you prayed, tongony she began to ankavia. jump, Fa rehefa and nanomboka she's ny vavaka perfectly pasteur okay. dia We have the afaka video here, nitsitsaka sir. izy Wonderful. ary misy ny That's wonderful. Make sure horonan-tsary. to send us videos. Atao azy antoka hoe send us mandefa videos, horonan-tsary pictures. ianao, mandefa Like to have sary them ianao. all.
Wonderful. Tena hoe Amazing testimonies. mahafinaritra Yes, izany. Pastor, please. please, there's a man in Zimbabwe who was brought in on oxygen. He was brought into one of the healing centers on oxygen. Yeah. He received his healing. They've taken off the oxygen Nisy and he's olona walking zay around normally. noentina tao amin'ilay fitoerana fanasana miaraka amin'ny oxygène voaka avao izy tahaka ny olona normala tsara fagagana dia amin'ny firenena Miracles rehetra. everywhere. Ny fagagana dia This weekend na is iza a na iza. special. You Ty can see herinandro that. ty That's dia tena hoe wonderful. miavaka. Ho That's hitanao even mihitsy from izany Kenya. avy any The Kenya. miracles all over the Ny world. fagagana dia This manerana weekend is a izao very tontolo special izao. weekend. Ty herinandro ty Very dia special weekend weekend. tena In miavaka. fact, let me tell you. Ao velao Throughout- ilaza from aminao now, hoe amin'izao throughout the night, hatramin'ny alina into tomorrow, mandritry ny alina hatramin'ny throughout the apito day, mandritry ny throughout the andro night, mandritry ny into alina Sunday, dia hatramin'ny throughout the alahady day, mandritry ny throughout the andro night, mandritry ny this alina. whole weekend will be full of Ty weekend tanteraka extraordinary ity dia ho miracles. feno fahagagana tsy takatry ny saina na iza na iza. And let me tell you something. Dia avela hoe ilaza Next zavatra week, aminao amin'ny herinandro. it will be the discussion in offices, Dia ho firesana any amin'ny in the birao shops, any amin'ny everywhere you mpivarotra go. na iza ao alehanao Throughout the week. mandritra ny herinandro manontolo dia hiresaka mahakasika an'izao fagagana izao na aiza na aiza. Glory to God. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Bishop Thomas, come. I'm always excited to see Bishop Thomas. Mientanetana mahita ny Bishop Thomas. Good to see you. I've got many friends over here. I'm going to introduce them to you tomorrow and Sunday. But Hatramin'ny alahady izany dia ho asehoanao I eo was ny just telling them about this Ay. weekend. hiresaka aminao fotsiny mahakasika an'ity weekend ity dia ho feno fahagagana. You saw that happening in the spirit. Hitanao ve Right? izany tranga ao amin'ny fanahy izao? Resaha aminay. Shakana masanda kala Jesus. Jimmy menga froklais pekatrele shini glide klais. Krebli kloshana maklais. The glory Ny voninahitra from here avy eto flowing dia mikorina all the globe. manerana ny And tany. not just normal miracles. Dia ny fagagana I see, tsotsotra dia hitako The people ny olona who raise up from izay the hoe dead. mitsangana avy amin'ny maty And not just Africa. ary ny Afrika It's come to Europe too. dia tonga avy ao Eropa ihany koa. When I sat, Dia rehefa here, nipetraka tetsy I ao prayed dia nivavaka for Europe. ho an'ny Eropa. Now Izao Europe, ny Eropa it's many challenge Dia and misy many fanamby maro spirit of darkness. ary misy fanahy ny But famahizinana. when I saw Fa kosa today, rehefa nahita androany couple from Hungary, who is our church, izay hoe mpiambana ao amin'ny fiangonana nivavaka I recognize a dia special tsapako grace hoe fa soavana outflowing manokana izay in mikorina nations, many amin'ny nations. firenena maro. You are Satria Pastor father of Chris, nations. And, ianao no and- rain'ny and- firenena. and time, Ka noho many izany people ny fotoana receive, ny olona maro dia uh, mandray special grace and fa soavana special love. manokana ary fitiavana And, manokana. and many people Dia olona maro restored. no averina amin'ny laoniny. Many Olona maro, pastors, pastera many maro, apostles, apostolo maro. and time is come. Ary ny fotoana dia tonga. Kosha commando closos. Many the apostles and leaders, Ny apôstôly sy ny From all the mpitarika globe. manerana ny tany. more people and Olona more leader maro receive you ary mpitarika maro no mpamonjy. as spiritual father Hamaray ara-panahy sy apôstôly. because Satria you are ianao real no end time apostle. tena And apôstôly. it's a big privilege for Ary tena me, tombontsoa lehibe and for ho many ahy people, ary ho an'ny olona maro ihany family koa. people,
amin'ny members here. ankohonana maro, And fianakaviana maro for ny me tonga eto. personal, Ary ho ahy tenako manokana it's a big privilege for dia me. tena tombontsoa I lehibe ho ahy stay izao. with you Hoe here. mijoro eto miaraka aminao. Thank you very I much. love Misaotra you. betsaka Thank you anao. so much. Misaotra Thank betsaka you. anao. Thank you Misaotra for anao. sharing with us. Misaotra anao ny Glory Zara to miaraka God. aminay. Glory to Voninahitra ao God. an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra. Tell me. Pastor, there's a lady in Zimbabwe, 70 years old, Misy came vehivavy in any blind in Zimbabwe, both eyes. She was 17. blind. Dia hoe Pastor, jamby now izy. she sees, she touched her Fa eyes, izao she izy speaks the mahita, word, and ka her sy any eyes masony are mahita ny open. zavatra That's rehetra. wonderful. Tena hoe She was mahafinaritra blind in izany. both eyes. Ny And jamba now she can mahiratra. see. Ary izao dia That's afaka wonderful. mahita izy, tena hoe All right, mahafinaritra let's do the izany. medley. You ready? Let's go. And with the song, you Ary can give miaraka an amin'izany offering to izany the Lord dia today. afaka We'll manome give you some fanatra ho an'ny details on tompo the ianao screen. androany. Use Hitanao those eo details amin'ny to give écran an eo. offering to the Lord. Ampiasao And I io pray mba that God hanomezanao will bless fanatra ho you an'ny tompo dia immensely mivavaka ao ambany tompo on your giving. hitahinao. Remember, when we gather around the Word Amin'ny of God, fanomezanao hitanao what ny we olona dia do as mivory Christians maneran-tany. is to give an Amatoantsika offering to maha the Lord. kristianina dia We do manome that. fanatra ho an'ny So tompo. go ahead and Izay ny use the ataontsika. details on Ka the izany dia screen ampiasao from any io amin'ny country. écran io amin'ny This needs to firenena be rehetra. useful for you. Hatrany aparany tany ka hatrany amin'ny lalon'ny ranomasina. Ny fahasaranao. Ny amin'ny teny. Izay afaka ampiseho Jesosy tompoko. Hatrany aparany tany ka hatrany amin'ny lalon'ny ranomasina. Tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Tsara ianao amin'ny teninao. Jesosy tompoko. Tsisy Andriamanitra tahaka anao. Any an-danitra sy ety an-tany. Na amin'ny tontolo avy. Tsisy Andriamanitra tahaka anao. Any an-danitra sy eto an-tany. Na ilay tontolo avy. Asandratra iny ny tananay. Ary fofeny fankasitrahana. Dia rainay ny anaranao. Dia Andriamanitra marina. Asandratray ny tananay. Sy fofeny fankasitrahana. Dia rainay ny anaranao. Ny tompo marina. Omenay voninahitra ianao. Ny anaranao, ny teninao dia miseho amin'ny firenena rehetra. Voninahitra mankany amin'ny voninahitra. Fandresena mankany amin'ny fandresena. Ny fiderana rehetra dia ianao. Omenay voninahitra ianao. Ny teninao dia aseho amin'ny firenena rehetra ny voninahitra. Aleluia. Voninahitra mankany amin'ny voninahitra. Fandresena mankany amin'ny fandresena. Ny fiderana rehetra dia ianao. Andriamanitra mahery, manapaka ho mandrakizay. Tompo Jesosy, manjaka ianao. Andriamanitra mahery, manapaka ho mandrakizay ianao. Tompo Jesosy, manjaka ianao. Andriamanitra mahery, manapaka ho mandrakizay ianao. Tompo Jesosy, manjaka ianao. Andriamanitra mahery, manapaka ho mandrakizay. Tompo Jesosy, manjaka ianao. Lehibe ianao. Lehibe raha ianao. Ira fiderana ho anao mandrakizay. Lehibe raha ianao. Lehibe raha ianao. Lehibe raha ianao. Tiany fahalebiazanao izay mandrakizay. How great you are. Lehibe raha ianao. How great you are. Lehibe raha ianao. We'll sing your praise. Irany fiderananao mandrakizay. Lehibe raha ianao. Lehibe raha ianao. Lehibe raha ianao.
Ihika ianao zay mandrakizay. Lehibe raha ianao. Alleluia! Thank you. Good night and God bless you. Tahin'Andriamanitra ianao. Miaraka amin'ny lehilahy n'Andriamanitra, Pastor Chris.